ho amafisina ny fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny vondrona STOI na ny Société Trading de l'Océan Indien. Ny votra izany nandritra ny fitsidiana ara-pomba fifanajana nataon'ny talehan'ny vondrona STOI Ramatoa Tahina Razanamahefa tao amin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoiarjona Suzulin tao amin'ny birao fiasany Anosy Antananarivo. Manamafy ireo andro roa iankinan'ny politika akapobean'ny fanjakana dia ny loharano karena mifototra amin'ny olona sy ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toekarena ary mandray anjara betsaka amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Napetraka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny vondrona STOI. Ny fanamafisana ny fiaramiasa eo anatrehan'ny partenariat public-privé izany hoe ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina mikasika manokana izahay ato anatin'ny groupe STOI izay misehatra aty amin'ny sehatry ny fambolena. Ao anatin'izay tsy teny fotsiny ny fanapariana ny voly vary safiotra izay fantatsika tsara fatafitra indrindra ao anatin'ny programme nasan'ny fanjakana izay vahaolana iray ahafahan'ny Madagasikara mahatratra ilay fahavitantena ara-tsakafo. Dia ny fanamafisana n'izay fiaramiasa izay zany no tena nombanjina sy nyresahana, eo ihany koa ny fametrahana usine famokarana zezika, eo ihany koa ny famokarana ny masomboly ny vary safiotra izay amin'izao fotoana izao zany dia efa hanomboka ny famokarana izany masomboly izany eto Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa moa dia efa misehatra foana aty amin'ny fambolena tsaramaso ny groupe STOI ao anatin'izay ary mbola manamafy ny fahavononana ny fiaramiasa amin'ny fanjakana mba hahafahantsika mahatratra ilay ivinan'ny filohan'ny Repoblika amin'izay hoe fahavitantena ara-tsakafo izay. Araka izany miroborobo hatreto ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina.